ao anatiny izao fihetsiketsehana mafana ao Antananarivo renivohitra sy manerana ny nosy izao dia samy naneho ny heviny avokoa ireo olona Kalaza rehetra toy ny mpanakanto Lola, Agrad, Dadi sy ny maro hafa dia toy izao manaraka izao ny hafatra izay nalefan'izy ireo tao anatin'ny fanohen-kevitran'izy ireo hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampedrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia mahakasika ny fanohen-kevitra n'ireo olona Kalaza no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Tantsaha eny laniera mitaky ny fametrahampielana na fanesorana any governoran'ny faritra Analamanga. Mitaky ny fametrahampielana na fanesorana any governoran'ny faritra Analamanga ny tantsaha eny laniera sy ny manodidina eny. Ny governora izay no ampangain'izy ireo ho tompon'antoka tamin'ny fanotofana ny taniny ka antony itakina ny fialany sy ireo tompon'andraikitra hafa na vita nanolotra ny tany izay velomany ireo tantsaha manodidina ny 7 alina io governora io izay isan'ny tompon'antoka amin'izany ho izy ireo hatrany. Ho an'ny tanindrazana ho ireo tanora sy ho ireo olona Kalaza izay nanao fihetsiketsehana tamin'iny androny omaly iny. Naratra ny vadin'izy ity tolona sy fitakina ampilaminana no natao dia tifitra novaliny ho izy hatrany. Izany ve ny Madagasikara ho ity mpanakanto ity hatrany. Tazana mitolona miaraka amin'ireo mpianatra teny ankazo ihany koa ny mpanakanto Rasolofony aina ao anatiny tarika Rekobandy. Tazana miaraka tamin'ireo mpianatra ihany koa i Atonitsy sy Inosy Rozia izay isan'ny mafana fo amin'izao fotoana izao ao anatiny izao fitokonana faobe izay ataon'ny mpianatra sy ireo tanora ao anatin'ny Génération Z ireo. Alefaso jironay, alefaso ranonay fa aza vonona izahay hoy ny mpanakanto BGMG any Mayotiania manoloana ny tolona izay misy ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Madagasikara, ho an'ny taranaka, ho hiatrany nambarany ity mpanakanto Kalaza ity raha toa ka naneho ny heviny tao anatin'ny zavamisy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na dia maro aza no milaza fa misy lelaka fitondram-panjakana ireto mpanakanto reto satria isan'ny tompon'antoka tamin'ny falaniny izao filoham-pirenena izao izy ireo tao anatin'ny ireny propaganda izay mafana dia mafana nataon'izy ireo nandritra ireny fifidianana ireny. Araky ny havatra izay nalefa ny mpanakanto Agrad hatrany omeo sehatra ny tanora haneho ny fahoriana, ny eritreriny, ny alahelony fa aza alatsadra. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa i Agrad manoloana ny toedra raha izay misy ao Madagasikara ao ka hoy nambarany tamin'izany. Misy ny tsy nitoviana hevitra tena ekeko zany fa rehefa misy ny tsy mety kosa raisiko ny didy ny miteny satria tanora aho. Manameloka ny tenako aho raha hinia ekipy sy hanampimbava amin'izao zavamisy izao. Jirosarano no takina izay ny zo fototra. Inoko fa tsy filana vaniny izany. Omeo sehatra ny tanora haneho ny fahoriana, ny eritreriny, ny alahelony fa aza alatsadra satria indraindray ny fitarainana tsire dia mivadika ho atezerana. Mila mihainy ny mpitondra, mila manokatra vavahady fa tsy manangana rindrina. Samia fa iray mankasitrake. Io ny havatra izay navelany Agrad raha toa ka maro ny tsikerazy tao anatin'izay tsy fitenenany nandritra izao tolona izao ka nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny tenany. Hoy ny havatry ny mpanakanto Lola indray ho an'ny mpitondra fanjakana malagasy amin'izao ankehitriny izao. Henoy ny vahoaka ho izy fa misy zavatra maro isan-karazany maharary azy ireo satria efa ela ny vahoaka no nangina ary nisafidy ny tsy niteny ary na dia mitaraina aza indraindray dia toa tsy misy mihaina. Ka noho izay tsy fehenonareo ny vahoaka izay no mahatonga azy ireo ankehitriny dia tena tofoka sy leo ka nahatonga n'izao hetsika sy korontana manerana ny nosy izao. Tsy ny ao Antananarivo irery ihany no mikorontana amin'izao fotoana izao fa hita manerana ny nosy izany fikorotanana sy hetsy bahoaka izany ho ity mpanakanto Lola ity ka midika izany fa tena leo tanteraka ny vahoaka ary feno ny kapoakan'izy ireo. Hafatra fohy avy amin'ny pastera Malokila indray ho an'ny fanjakana miangaviny mba hamahana faraka izay haingana ireo olana misy atrehan'ny vahoaka ankehitriny fa izay no antony mahatonga an'ireo vahoaka ireo tena tofoka sy leo ka nahatonga an'izao fidinana andalambe izao.
ambondrona indray raha tsy mijanona ny fitifirana sery-pamoretana dia ho avy fanatevin-daharana ny tarika ambondrona sambydanao fanehoan-kevitra teo amin'ny compte ny mpikambana izay naneho ny tsy fahafaliany amin'ny tsy fahazahoana ny zofototra sy ny fisiny herisetra izay atao amin'ny tanora amin'izao fotoana izao. Hoy Rajao Malokila indray teny izy ny farany ampy zay ny fanararaotana ampy zay ny tsindro azo lena leo lasa saina sy malahelo ihany rehefa mandinika sy mahita anireo korontana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena noho ny fitiavantena sy fanararaotana ataon'ireo manam-pahefana. Tokony tombontsom-bahoaka aloha no katsahana nona ny vahoaka magnetaheta ny vahoaka ary maizina ny vahoaka iza no mba hitarainana na mitaraina ary tsy misy mihaina asa ve foninina loatra ireo mpitondra manam-pahefana ireo tsy ary nandalo fijaliana ve raha iray ihany dia maninona ny madinika no atao tsisy dikany ampy zay tsindro azo lena ampy zay ny fanararaotana ampy zay ary leo ny vahoaka malagasy io ny hafatra avy tany amin'ny Rajao Malokila. Hoy Lola GASY indray ianareo no nametraka hoe kianjan'ny demokrasia io dia mitaky demokrasia mihitsy no andehanana eny zofototra ilay takina eto fa tsy sanatria akory hanao barofo na tia hanakorontana be fahatany amin'izao fotsiny. Araky ny voalazan'ny mpanakanto dinaizy indray nanome hafatra mahitsy sy mazava ho an'ilay mpitandro filaminana izay nitifitra mpianatra. Hoy ny nambarany hatrany olona tifirinao io tsisy basy olona tifirinao io tanampolo olona tifirinao io gasy karahanao olona tifirinao io mitaky zoa ho an'ny taranaka anao mandiavanao izay fitifirana nataonao izay. Hafatra avy amin'ny mpanakanto Dadi indray raha nivoaka tamin'ny fanginany ity farany tsy fotoana fanomezantsiny intsony izao re tompoko samy niaraka nizaka ny fijaliana isika rehetra ny vahoaka no mamelona anay mpanakanto ka raha sahirana ny vahoaka dia taraiky koa ny mpanakanto tsy mba nanavaka izahay na iza no makanay amin'ny maha-mpanakanto zahay ataoko fa haintsika izany ka matoa ny vahoaka maro no mitroatra amin'izao misy antony izany ka tokony handintena ianareo izay tompon'andraikitra rehetra. Eto ny tenako dia mankahery atsika rehetra izay namoy ny havana very fananana sy ny maro hafa ny vahoaka no tompony fahefana ry tompoko avelao vahoaka no hiteny ka noho ny zavamisy amin'ny firenena izay dia hisafidy ny hanajanona ny concert rehetra izahay groupe Dadi mandrapa hampilamina ny tany tena mialatsiny amin'ny mpikarakara fa misaona mitomany ary maizina tanteraka i Madagasikara amin'izao ankehitriny izao ka izay no hafatra avy any mpanakanto Dadi raha nisafidy ny nangina izy tao anatin'izao hetsika izao ka nivoaka tamin'ny fanginany ihany izy ny farany noho ireo resabe mandeha hetsiroa izay ataon'olom-pirenena izay manome tsiny azy amin'izao fotoana izao. Ireo arak'izany no hafatra avy tamin'ireo olo Kalaza tamin'ity resaka hetsika izay leo sy tofoka Jadona ity tamin'izao fotoana izao ka dia andrasantsika eto nome totoy n'ity toedra raha ity fa tena mbola mafana dia mafana izy ity amin'izao fotoana izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky laza tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboky laza tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.